Izay ny vaovao avy eny anivon'ny antemera-pirenena fa ho tonsaina rapitso talata kosa ny fividianana izay ho mpikambana ao anatin'ny filakevitra ambony mpitsara na ny CSM. Andray anjara amin'izany fividianana izany avokoa ireo mpitsara rehetra manerana ny nosy. Ny filoham-pirenena, ny ministry ny fitsarana sy ny filoha voalohan'ny fitsarana tampony ary ny procureur général ny fitsarana tampony dia mpikambana avy hatrany ao anatin'ny CSM. Raha ampitso no hifidy izay ho mpikambana vaovao anatin'ny filakevitra ambon'ny mpitsara na ny CSM ireo mpitsara manerana ny nosy. Ny CSM izay ahitana mpikambana 7 ka ny 4 amin'ireo dia ny filoham-pirenena sy ny ministra ny fitsarana, ny filoha voalohan'ny fitsarana tampony ary ny procureur général ny fitsarana tampony dia mpikambana avy hatrany. Ny fiarahamonim-pirenena sy ny université dia samy manana solotena iray avy ao anatin'ny filakevitra ambon'ny mpitsara. Ny toerana 13 ambiny kosa dia fidin'ny mpitsara. Efa nikatona amin'izao fotoan'izao moa ny fampielezan-kevitra ho an'ny candidat raha ampitso no anaovana ny latsabato an'izay mpikambana vaovao anatin'izay CSM izay. Izy tokony ho mpikambana vaovao ny CSM mila mpitsara mijoro amin'ny heviny no tokony ho lany tsy mpitsara anaraka be fatany teny midina. Mila mpitsara mitsinjo lavitra ihany koa satria mila CSM matanjaka mba hametrahana tsara fitsarana madio sy atokisan'ny olona. Mila mpitsara modely ary mahafeny asa-pitsarana no mpikambana ao anatin'izany CSM izany. Ilaina ihany koa ny tsy fiandaniana politika eo amin'ny mpitsara fidiana ho mpikambana filakevitra ambon'ny mpitsara mba tsy hanaovany mpitondra fitaovana fotsiny ihany. Tsy tokony ho fitaovana anaovana valifaty amin'ny resaka affectation sy conseil de discipline koa ny CSM ary izany no ilaina mpitsara manana viana mazava hoy ny mpitsara izay anantanina. Ny mpitsara malagasy izay mitady ny fahaleovan-tena ary fametrahana ny tanditandalana. Miverina fa kiondalana lehibe ho an'ny fanatsarana ny tontolon'ny fitsarana, ny fividianana ho tonsaina raha ampitso.